Faly miarabantsika tsiray avindray tratrizao alakamisy faharoapolo volana jolay izao tonga amin'ny fotoana izay andraisantsika ny mofinaina indray isika anefa mialohan'izany dia hivavaka isika. Ny Tompoandriamanitra io mba raha velom-pisaorana anao hatramin'izay satria manana anao dia manana ny ampy tokoa. Misaotra anao izay manome zavatsoanay mandrakariva ary indrindra ny fitiavanao izay tsy lany mamina mamposaka ny fahasoavanao hatrany ianao ary koa manao lalana anay. Mangataka aminao amin'izay mba hamelanao ny heloka sy ny fahadisoanay satria tsy mendrika izay dia iainao anao izay te hanovo hery ianao izay amin'ity maraina ity ko mety izainao ahakasika ny any anatinay tsirairay avy ihany dia ny fanahinay sy ny fonay ary ny fisainanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinaina antsika androany dia manao hoe vatolampy mandrakizay. Naraina amin'ny Salamo fa 8:100 dia ny 2:20 manao hoe ny vato izay nolavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro. Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra. Amen. Ho an'izay mino i Kristy no fanorenana mafy. Izy ireo no ireo mianjera amin'ilay vatolampy ka torotoro. Ny fileferana amin'ny Kristy sy ny finoana azy no aseho eto. Ny mianjera amin'ilay vatolampy sy ny torotoro dia ny miala amin'ny fanamarinan'ny tena sy ny manantona ny Kristy amin'ny fahatsoran'ny zaza ary ny mino ny fitiavany mamela heloka. Ary toy izany koa amin'ny alalan'ny finoana sy ny fankatoavana no irenantsika eo amin'ny Kristy ho fanorenana ho antsika. Eo amin'io vato velona io ny jiosy sy ny jentilisa no samy afaka manorina. Ampy ho an'ny rehetra ny alehibeny koa rehefa mifandray amin'ny Kristy ireo vato velona ireo izay rehetra miorina ao amin'io fanorenana io izany dia manjary vato velona. Betsaka ny olona no voapaipaika, voalambolambo sy manjary tsara tarehy no ny ezaka ataon'ny tenany nefa tsy mety ho tonga vato velona izy satria tsy mifandray amin'ny Kristy. Raha tsy ho fifandraisana io dia tsy mety misy olona ho voavonja na dia iray aza. Raha tsy ao amintsika ny fiainan'ny Kristy dia tsy afaka hahajoro amin'ny tafio-drivotra ny fakapanahy isika. Miankina amin'ny fiorenantsika amin'ny fanorenana mafy ny antoka mandrakizay ho antsika. Vahoaka marobe ankehitriny no manorina eo ambonin'ny fanorerana izay tsy voazahatoetra. Rehefa nilatsaka ny orana ka mifofofo ny tafiotra ary tondraka ny rano dia inona ny zavatra miseho? Mianjera ny tranony. Vatolampy mahasolafaka i Kristy ho amin'izay. Tafitohina amin'ny teny ary satria tsy manaiky ny fahamarinana izy fa ny vato izay nilavin'ny mpanao trano izy nefa tonga fehizoro. Tahaka an'ilay vato nilavina dia tsy nisy mpihevitra sady nampahoriany Kristy fony izy niasa teto an-tany. Naseho tamin'ny Kery ho zanak'Andriamanitra izy tamin'ny alalan'ny fitsanganana tamin'ny maty. Amin'ny fiavian'ny fandroany indray dia aseho ho tompon'ny lanitra sy ny tany izy kanefa ny fahalehibiazany ireo izay efa hanombo azy amin'ny hazo fijaliana eo anatrehan'izao rehetra izao ilay vato lavina no anjary vato fehizoro. Ny riana fantatra ny aminao dia mba ho vato fehizoronao anie Kristy aoka tsy hatehatra amin'ny vatolampy hafa ary hanorina ny finoantsika ny amin'ny vatolampy hafa fa eo amin'ny Kristy irery ihany no ahafahantsika mifototra tsy voahozongozona na dia misy ny tafio-drivotra na dia misy ny fakapanahy fa mba ho tsara fiorenana tsara eo amin'ny Kristy anie isika ka haharitra hatramin'ny farany mandra-pahatonga ny Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Amen. Ry Tompoandriamanitra io mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Misaotra anao ihany koa izay mamelombelona anay mandrakariva ary mamerina ao an-tsainay fa raha tsy miorina eo aminao tokoa izahay ka mandeha ny fotoana, mandeha ny tafio-drivotra, mandeha ny onjam-piainana rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity dia tsy maintsy voahingotra eo izahay. Mangataka aminao izahay amin'ny alana fanahinao masina mba hampapitoetra anay mandrakariva eo aminao ianao ilay vato fehizoro marina
ka tsy salasala izay fa anana fanatrehetena ny amin'ny fanarananao aminaran'i Jesosy. Amen. Yeah.